Ny epistily voalohany nosoratan'i Petera. Toko voalohany. Petera, apôstôlon'i Jesosy Kristy, mamangy ny mpivahiny monina ny ampielezana any Ponto, Galatia, Kapadokia, Azia sy Bitinia, dia olom-boafidy araky ny fahalalana rahateo, izay an'Andriamanitra ray amin'ny fanamasinany fanay ho amin'ny fanarahana sy ny famafazany rano Jesosy Kristy, ampitomboana ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Isaorana anie Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika, izay niteraka antsika indray araky ny habeany famindrapony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny itsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levina, voatahiry any an-danitra ho anareo, izay arovan'ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena efa vonona aseho any amparany. Izany no iraviravonareo, na dia ampalahelovina vetivety ankehitriny amin'ny fankampanahy maro samihafa aza ianareo, raha tsy maintsy hisy izany mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahan-toetra ny finoanareo, izay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba, na dia voaza-toetra tamin'ny afo aza dia amin'ny sehoan'i Jesosy Kristy, izay na dia mbola tsy hitanareo aza dia tianareo, ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza anefa inonareo dia iraviravonareo amin'ny fifaliana tsy azo tononona sady be voninahitra. Mandray ny antony finoanareo dia ny famonjena ny fanay. Ny amin'izany famonjena izany dia notadiavin'ny mpaminany sy nokatsahin'ny fatratra dia ireo efa naminany ny fahasoavana ho anareo. Eny, nokatsahiny izay andro na izay toetry ny andro notondroin'ny fanahin'i Kristy ao anatiny, raha nambarany rahateo ny fijalian'i Kristy sy ny voninahitra manaraka izany. Ary naseho tamin'ireo fa tsy ho azy fa ho anareo no nanompony ny amin'izany zavatra izany, izay voalaza aminareo ankehitriny tamin'ny tenin'ireo nitory ny filazantsara taminareo amin'ny fanahy masina, izay niraina avy tany an-danitra. Izany zavatra izany dia tiany anjely hodiniana. Koa amin'izany tsy kino ny sainareo dia mahonona tena ka antenao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny sehoan'i Jesosy Kristy. Tahaka ny zanakamanoa tsy mitondra tena araky ny filanareo fahiny tamin'ny tsy fahalalanareo, fa araky ny fahamasinana ilay niantso anareo, dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondra tena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masinao. Ary raha ilay tsy mizatavan'olona fa mitsara araky ny asan'izy rehetra no antsonareo hoe ray, dia mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritra ny andro ny fivahiniananareo ety. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondra tena adala izay azonareo tamin'ny netindrazana. Fa ny rasoan'i Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina, izay fantatra rahateo fony tsy mbola ara ny fanorenan'izao tontolo izao, fa efa naseho tamin'izao andro farany izao noho ny aminareo, izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany dia ilay nanangana azy tamin'ny maty ka nanome voninahitra azy mba hiorenan'ny finoanareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra. Satria efa nodiovinareo ny fanahinareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana ho amin'ny fitiavan-drahalahy tsy miangatra dia mifankatiava fatratra amin'ny fo. Fa efa teraka indray ianareo, tsy tamin'ny fo mety ho loha fa tamin'ny tsy mety ho loha, dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Fa ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra, ary izay mety ho voninahiny dia tahaka ny vonin'ny ahitra. Malazo ny ahitra ka mihintsana ny voniny, fa ny tenin'ny Tompo maharitra mandrakizay. Ary izany no tenin'ny filazantsara
izay notoriana taminareo. Ny epistily voalohany nosoratan'i Petera, toko 2. Koa esory ny lolom-po rehetra sy ny fiatsaram-belatsia sy ny fialonana ary ny fanaratsiana rehetra. Fa tahaka ny zaza vao teraka dia maniry ny ronono mpanay tsy misy fitaka mba hitombonareo amin'izany ho amin'ny famonjena. Raha tahiny nanandrana ianareo fa tsara ny tompo, izay atononareo toy ny vato velona, nolavin'ny olona fa voafidin'Andriamanitra sady soa. Ka dia atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy, ho fisoronana masina, anatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa misy teny ao amin'ny soratra masina manao hoe: indro mametraka fehizoro ao Ziona aho dia vato voafidy sady tsara, ary izay mino azy tsy ho menatra. Koa ny fahatsarana dia ho anareo izay mino, fa amin'izay tsy mino kosa, ny vato izay nolavin'ny mpanao trano no efa tonga fehizoro. Ary vato mahantafitohina sy vato lampy mahasolavaka, ary satria tsy nanaiky ireo dia tafitohina tamin'ny teny izy, sady izany koa no nanendrena azy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dia ianareo izay tsy firenena akory fahiny, fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra, izay tsy namindrana fo, fa ankehitriny efa namindrana fo. Ry malala, mananatra anareo aho satria vahiny sy mpivahiny ianareo, fa dio ny filan'ny nofo fa miady amin'ny fanahy ireny. Ary aoka ho tsara ny fitondrantenanareo eo amin'ny jentilisa mba hankalazany an'Andriamanitra amin'ny andro famangina noho ny ahitany ny asa tsara ataonareo, dia izay hanendrikindrehany anareo ho mpanao ratsy. Ary noho ny tompo dia maneke izay rehetra voatendry ny olona, na ny mpanjaka satria ambony izy, na ny mpanapaka satria ny rahiny hamaly izay manao ratsy izy, fa ho mpidera izay manao tsara. Fa toy izany no sitrapon'Andriamanitra, hampanginanareo ny tsy fahalalan'ny olona dala amin'ny fanaovan-tsoa. Fa olona afaka ianareo, nefa aza mitondra ny fahafahanareo ho fanaronana ny ratsy, fa ho toy ny mpanompon'Andriamanitra. Manaja ny olona rehetra, tiava ny rahalahy, matahorana Andriamanitra, manaja ny mpanjaka. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo amin'ny fahatahorana rehetra, tsy ny tsara sy ny malemy fanahy ihany, fa ny sari-po koa. Fa izao no ankasitrahina: raha misy olona mitondra lahelo ka mandefitra ny tsy marina noho ny fietreretana ny amin'Andriamanitra, fa inona no laza raha tahiny kapohina noho ny fahadisoana ianareo ka mandefitra amin'izany? Fa raha tahiny manao soa kosa ianareo ka mitondra fahoriana sy mandefitra, dia izany no sitrak'Andriamanitra. Fa ho amin'izany no niantsonanareo, fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany, izay tsy nanotakory sady tsy nisy fitaka teo am-bavany. Raha notevatevaina izy dia tsy mba nanevateva, raha nijaly dia tsy nandrahona, fa nanolotra ny adiny ho amin'ny mpitsara marina. Ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo, mba ho fatiny amin'ny ota isika, fa ho velona ny amin'ny fahamarinana. Ary nidiakampoka taminy no nahasitrana anareo. Fa efa nani toy ny ondry ianareo, nefa ankehitriny dia efa niverina ho amin'ny mpiandry sy mpitandrina ny fanahinareo. Ny epistily voalohany nosoratan'i Petera, toko 3. Ary toy izany koa, ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo, mba ho voataona ny fitondran-tenany vavy izy,
na dia tsy amin'ny teny aza, raha tahiny misy tsy manaiky ny teny. Rehefa hitana ny fahadiovan'ny fitondrantenanareo amin'ny fahatahorana, ary aoka ny firavahanareo tsy ho zavatra eny ivelany, toy ny firandranam-bolo sy ny firavam-bolamena na ny fiakanjona, fa aoka ho toetra miafina ao am-po, izay tsy mety ho loha, dia ny fanahy malemy sady miadana, izay soa indrindra eo imasin'Andriamanitra. Fa tahaka izany no niravahan'ny vehivavy masina fahiny, izay nanantenan'Andriamanitra sady nanaiky ny vadiny. Dia tahaka ny Sara, izay nanaiky an'i Abrahama ka nanao azy hoe tompoko, dia zanany ianareo, raha mba manao soa ka tsy matahotra izay fampitahorana na inona na inona. Ary toy izany koa, ianareo lehilahy, miarah mitoetra aminy araka ny marina, manaja ny vavy, tahaka ny mety atao amin'ny fanaka malemilemy kokoa, sady mpiara-mandova ny fahasoavan'ny fiainana, mba tsy ho voasakana ny fivavahanareo. Farany, miraisa saina ianareo rehetra, ka miarah ory, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, mifamindra fo, manetre-tena, tsy mamaly ratsy ny ratsy, na fanaratsiana ny fanaratsiana, fa aoka hisotra kosa, satria ho amin'izany no niantsonanareo mba handova fitahiana. Fa na iza maniry fiainana sy tahita andro soa, aoka izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy ary ny molony mba tsy hiteny fitaka. Ary aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao soa, aoka izy hitady fihavanana sy hanaraka azy. Fa ny mason'ny Tompo dia mitsinjo ny marina, ary ny sofiny mihaino ny fitarainany, fa ny tavan'ny Tompo dia tezitra amin'ny mpanao ratsy. Ary iza no hanisy ratsy ianareo raha mazoto amin'izay tsara ianareo? Fa raha tahiny mitondra fahoriana noho ny fahamarinana ianareo dia sambatra, ary aza matahotra tahaka azy, ary aza mangorohoro ianareo, fa manamasinana Kristy ho Tompo ao am-ponareo. Ary aoka ho vonina mandrakariva ianareo, hamaly izay manontany anareo ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana. Ka manana fieritreretana tsara, mba ho menatra izay manaratsy ny fitondrantenanareo tsara ao amin'ny Kristy, dia izay hanendrikendrehana anareo. Fa raha sitrapon'Andriamanitra, dia tsaratsara kokoa ny hitondra fahoriana amin'ny fanaovan-tsoa noho ny amin'ny fanaovan-dratsy. Fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny marina hamonjy ny tsy marina, mba hitondra antsika ho amin'Andriamanitra, ka novonoina tamin'ny nofo fa novelomina tamin'ny fanahy, izay nandehanany sy nitoriany teny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina, dia izay tsy nanaiky fahiny fony ny andron'ny faharipon'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Noa, raha mbola namboarina ny samby fiara izay nidiran'ny olona vitsy, dia izy valy mianaka ka dia namonjy anazy ny rano, izay mamonjy anareo koa ankehitriny, dia ny batisa izay tena niotandindona io, tsy ny fanesorana ny fahaloton'ny nofo anefa, fa ny fitadiavana ny fieritreretana tsara eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, izay eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra, fa efa lasa ho any an-danitra izy, ka efa nampanekena azy ny anjely sy ny fahefana ary ny hery. Ny epistily voalohany nosoratan'i Petera, toko 4. Koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy, dia alao mba ho fiadianareo izany saina izany, fa izay niaritra tamin'ny nofo dia efa afaka tamin'ny ota, mba tsy handanianareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araky ny filan'ny olona intsony, fa araky ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ampy izay ny andro lasa ho nanovana ny fanaon'i Jentilisa tamin'ny nandehanana tamin'ny fijejojejoana sy ny fanerian-dratsy sy ny fimamona sy ny filalaovan-dratsy sy ny fisotroan-toaka ary ny fanompo-tsampy izay fady indrindra.
Ary amin'izany dia gaga izy ireo satria tsy miara-miazakazaka aminy ianareo amin'izany fanaranam-po amin'ny ratsy izany ka dia teneniny ratsy nefa ampamoahin'ilay efa vonona hitsara ny velona sy ny maty fa noho izany no nitoriana ny filazantsara tamin'izay maty aza mba ho tsaraina araka ny olona amin'ny nofo izy fa ho velona araka n'Andriamanitra amin'ny fanahy. Fa atombotra ny farany zavatra rehetra koa endre ka mahonoana tena ho amin'ny fivavahana ary mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara fa ny fitiavana manarona fahotana maro mifampiantra noho ka aza mimononmonina samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra. Raha na misy olona miteny dia aoka izy hiteny toy no milaza tenin'Andriamanitra. Raha misy olona manompo dia aoka izy hanao izany araka ny hery izay nomen'Andriamanitra azy mba hankalazana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa azy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapan-toetra ary aza atao zavatra mahagaga manjoa anareo izany. Fa araka ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiraviravonareo indrindra amin'ny fisehoany voninahiny koa. Sambatra ianareo raha ratsiana noho ny anaran'i Kristy. Fa ny fanahiny voninahitra dia ny fanahin'Andriamanitra mipetraka ao aminareo. Fa aoka tsy hisy aminareo hijaly satria mpamono na mpangalatra na mpanao ratsy na mpiraraha ny an'ny olona. Fa raha misy mijaly satria kristianina dia aoka tsy ho menatra izy fa aoka hankalaza an'Andriamanitra amin'izany anarana izany izy. Fa tonga ny andro hiatombohan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankohonan'Andriamanitra ary raha miatomboka amintsika izany dia hanao ahoana kosa noho ny hafaran'izay tsy manaiky ny filazantsara an'Andriamanitra? Ary raha saika tsy voavonjy ny marina, aiza no isehoany ratsy fanahy sy ny mpanota? Koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia aoka ny fanaovan-tsoa no hanolorany ny fanahiny ho an'ilay mahatoky dia ny mpanao azy. Ny epistily voalohany nosoratan'i Petera, toko 5. Koa ny amin'ny loholona izay eo aminareo, izao izay namany loholona sy vavolombelon'ny fijalian'i Kristy ary mpiombona ny voninahitra efa sekoa dia mananatra azy hoe andraso ny ondrin'Andriamanitra izay eo aminareo, mitandrina azy tsy antery fa amin'ny sitrapo araka an'Andriamanitra, tsy amin'ny fitiavana harena maloto fa amin'ny zotom-panahy, tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fiandrasana fa ho fianaran'ny ondry. Ary rehefa misy eo ny lohan'ny mpiandry dia ahazo ny satro-boninahitra tsy mety simba ianareo. Ary ianareo izay mbola tanora fanahy kosa dia manekeny loholona. Eny, samy misikina fanetretena ianareo ka mifanompo, fa Andriamanitra manohitra ny miavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetretena. Koa amin'izany, manetretena ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoan'andro ary apetrao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no miay anareo. Mahonoana tena, miembena, fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay harapany. Toero izy ka miorina tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjony rahalahinareo rehetra eran'izao tontolo izao. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hahatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo. Ho azy anie ny fanjakana mandrakizay. Amen.
Efa manoratra teny fohifohy ho aminareo aho ampitondraina ny Silasy izay ataoko ho rahalay mahatoky, dia mananatra anareo aho ka manambara fa izany no tena fahasoavan'Andriamanitra. Tomoera tsara amin'izany ianareo, izay any Babilona, voafidy ho namanareo, manao velomanareo ary marika zanako koa. Mifanaova veloma amin'ny fanoroham-pitiavana ho aminareo rehetra izay eo amin'ny Kristiany ny fiadanana. Amen.